Mbola vonina anome fahafampo ireo mpanjifa ao amin'ny atrano ny orinasa mpanjara solika Galana izay no hamafisin'ireto tompona andraikitra nandritra ny lanonana fanolorana ny loka ho an'ireo izay nivoaka nandresy tamin'ny tombola no karakaraina nandritra ny farany taona iny. Ny fanatsarana trano totra omen'ny mpanjifa izay tanjona ho an'ny orinasa mpanjara solika Galana amin'ny taona 2024 ity. Anisan'izany ny fampitombona anisan'ireo tompon-dasantsy manerana nosy hoy ny fanazavana nomen'ny tale jeneraly ny orinasa nandritra ny lanonana fanolorana ny loka ho an'ireo nahazo tamin'ny lalao tombola nokarakaraina ny 4 desambra ka hatramin'ny 20 janoary lasa teo. Voasamba ny Ramatoa Rakototra niraka aza Arlanto no ny lalao tahaka izao kanefa dia izy nahazo loka govana dia ny fiarakodia vaovao izany izay natotry ny orinasa Société Motors ary notolorina tamin'ny fomba ofisialy io maraina io. Faly dia faly noho izany izy noho izao lokan'izao. Fambe dia misaotra ny Galana dia misaotra ny City Motors napoizina velisa sy tena tsy napoizina mihitsy. Akoatra ity fiara ity moa dia natotra androany ihany koa ireo loka hafa toy ny fahafahana mameno solika ny fiara ho an'ny olona folo avy amin'ny orinasa Galana, ny fahafahana miditra amin'ny paraboly Madagasikara mamem-pona misy 2 ary ao amin'ny sinema iray.